Vatsy pitahiana ho anao, vatsy pitahiana ho anao anio. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika herindray amin'ity andro maraina ity dia arak'izay hita sy voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fa 1:30 ka ny andininy 9 ihany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tany alavitra any no nisehoany Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany naparetako famindrapo ho anao. Amen. Ivavaka isika. Akasitraka indrindra anao zay ray malalo, fa dia mamindra fo aminay tokoa ianao isanandro. Ary ny famindraponao dia mbola hamafisinao aminay amin'ity androandroany ity. Fa dia maharitra eo aminay isanandro. Maharitra eo amin'izay ataonay, maharitra eo amin'izay lalana rehetra izoranay. Ary dia fantatray tokoa ankehitriny ny alehiben'izany famindraponao zany noho n'ilay fitiavanao mandrakizay izay nitiavanao anay. Ankehitriny ara-tompo misaotra anao zay. Misaotra anao noho ny amin'ity andro maraina ity satria famindraponao zany. Misaotra anao noho ny sosesehena, ny valim-bavaka maro samihafa izay voarainay satria fitiavanao mandrakizay zany. Ary dia ampitoereo akaikinao mandrakariva izay. Tazomy izay fa tsy mahatana anao. Ho any amin'iza tokoa moa izay, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Dia anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.